zoma faharoapolo sy ny asabotsy faraky amin'ny roapolo ny volana jona izao ny fionam-be ny mpanohitra eto Madagasikara ato amin'ity toerana ity zany faharoa tsahivinay fa efa voazara arinonay fa efa ny ampelantanany rehetra ny fanasana izay nataonay fahatelo tsy nisy navahana na iray aza fa niezahanay nomena fanasana avokoa rehefa everina fa mpiantsehatra amin'ny sehatra politika misy eto amin'ny tanindrazana nasainay ireo androm-panjakana samihafa nasainay ampanajana izy ireo tanindrazana iombonana ity nasainay torak'izany ihany koa ireo antoko politika samihafa tsy ny hoe ny nanao fanambarana ofisialy tany amin'ny ministeran'ny atitany ihany akory fa ny rehetra mihitsy ary anisany nasainay tamin'izany ihany koa hanatrika ny fanokafana sy ny famaranana izao fionam-be ny mpanohitra eto Madagasikara izao ny antoko HVM tsindriko zany nasainay torak'izany ihany koa ny vovonana mapara nasainay ny filoha teo aloha zay eto Madagasikara amin'izao fotoana izao zany hoe ny filoha Albert Zafy, ny filoha Didier Ratsiraka, ny filoha Iandry Rajoelina raha manana ny raharam-pirenena ka tsy nanavahanay na iza na iza nasaina torak'izany ihany koa ireo candidat mpifaninana rehetra tamin'ny fifidiana filoham-pirenena farany teo mety misy ny adininay sanatry ny vava ary izay indrindra no ampitainay amin'ny alalan'ny miaino amanjery toy izao fa tsy hanavahana na iza na iza ity satria ny foto-kevitra anisan'ny voizinay mpanohitra indrindra fa izay komity mpanomana ny fionam-be ny mpanohitra eto Madagasikara io dia ny fametrahana aloha ny famondronana ny hery rehetra fa ny hevitry maro matakadavitra ny fametrahana ny tena fampihevanam-pirenena ka tsy fampihevanana ho afon'ololo fa fampihevanana manana ny maizy azy maharitra ary raha tokantranotsika malagasy samy malagasy tsindriko eto fa sarasanatria misy latsaka ny fanasana ka tsy naharay ireo tokony andraikitra eto amin'ny firenena dia ialanay tsy ny aminy ary asainay amin'ny alalan'izao aino amanjery izao izy ireo tsy nanasa kosa izahay ny fianakaviam-be iraisam-pirenena safidy nataonay zany satria iverinay fa amin'izao vanim-potoana izao dia isika malagasy mihitsy aloha no mila mifampidinika mikaondoha ary fampizara ny fomba fahitantsika ny toetra raha misy eto amin'ity tanindrazantsika ity ao anatin'ny feikevitra na ny tolo-kevitra marimarina kokoa izay efa navoakanay dia milaza hoe izahay ary mino koa izahay reto fa isika mihitsy dia saritiao amin'izany fiandrianam-pirenentsika izany manana ny maizy azy Madagasikara irinay ary ezahanay anana ny maizy azy ny fanoerana eto Madagasikara ka amin'ity tapany voalohany ity dia tsy nanasa mihitsy izahay maso ivo avy any ivelany izay aloha dia anisan'ny safidy aminay dia raha tokantrano ny samy malagasy no atao ato aloha izay mikasika ny fanasana tsy nanavahana na iza na izy zany ka dia asainay ampitiavana sy ampanajana avokoa ny rehetra hanatrika ny fanokafana sy ny famaranana an'ity conclave ity ny mpandray anjara amin'ny conclave na amin'ilay fionam-be ny ady hevitra izay atao mandritra an'io roa andro io dia ireo antoko politika rehetra efa nanambara ny fanoerany na ireo lasa talohanay aza dia efa nampahafantarinay an'izany na azo fanasana ary nasaina ihany koa handray anjara torak'izany ihany koa ireo avantsika tapaka sy namantsika mpanohitra avy any amin'ny faritany olona telo ny antoko politika tsirairay avy olona telo isolo tena azy ao anatin'ny ady hevitra
mahatapaka afaka andray fanapahan-kevitra mikasika ny fanasoniavana sy ny fanekena adhésion amin'ilay convention na charte zay entsona azy mbola tsy anjaranay ny mamaritra zay sata ifehan'ny mpanohitra sy hanorenana ny fanoerana. Ny fikambanana kosa zay efa nanambara ny fanoerana n'izao fitondrana misy ankehitriny zao dia manendry solotena roa avy andray anjara ao anatin'ny ady hevitra mandritra ny 2 andro. Ny totalin'ny mpandray anjara zany ao anatin'izay 2 andro zay dia miisa eo amin'ny 200 eo. Zay zany ny fandaminana zay napetrakay. Tsaromariana ary ampatsahivina trany fa ny nahatonga n'izao fihaonam-be ny mpanohitra eto Madagasikara izao dia niangy avy amin'ny fieverana fa tonga ny fotoana tokony hanana ny anjara toerany mazava tsara izany fanoerana izany eto Madagasikara. Tsy le anjara toerana omeny lalàna fotsiny ihany fa le anjara toerana eo amin'ny firenena mihitsy zany hoe le légitimité zany. Ka izay nahatonga anay hoe ny lahadinika voalohany ao aorian'ny lanonam-panokafana dia mikasika ny FDIB hanorenana izany fanoerana izany. Hevitra no ampiadinao. Inona ny antony hanoerantsika? Inona ny firenena tiatsika fanjakana tiatsika ho ajoro eto? Tanorazana toy inona no lova ho avelantsika ho an'ny taranaka faramandimitsika? Mety ve io lalam-panorenana io lahadinika tena fototra mihitsy zany amin'ny hevitra aloha. Zay tena zava-dehibe aminay. Faharoa, satria moa tsy maintsy misy ny rafitra hitantanana hitondrana izany fanoerana izany rehefa voafesy ny hevitra iombona ny mpanohitra rehetra zay voasolotena ao anatin'ny conclave mandritra n'ireo ady hevitra 2 andro ireo dia isy asa na ho fanendrena hifanarahana izy io na ho fifidianana zay ho lehibe ny mpanohitra. Zany any amin'ny andro faharoa zany ivelany zany miresabola ny resaka fifidianana olona satria efa malaza be loatra zany république des Malaites zany eto Madagasikara chantiona loatra nitatsika atsy amin'ny antenimieram-pirenena. Ka aminay mpanomana ny fihaonam-be mpanohitra dia tena alavirinay izay endrikendrika sanatry ny vava ho fampiasana vola ao anatiny izany conclave izany fifidianana olona ohatra satria mety isy olona maromaro hifaninana amin'izany ho lehiben'ny mpanohitra zany dia efa napetrakay tamin'ny fivoriam-be izay nitotosainay omaly fa raha sanatria izahay reto mandrena mahita na manana proof amin'izany dia disqualifie retrany zay mampiditra n'izany fomba mampanao politika mamofady ka mahatonga ny firenetsika toy izao izany. Miezaka zany zay tsy miambo sanatria ny vavaladiny lela vita toninona kory fa mba misy miezaka zay atao hanatsarana hitondrana hanatsarana ny fomba mampanao eto ary koa hitondrana anjara-blika makany amin'izany tena fanovana mampangetaheta ny malagasy izany. Zay angamba no zava-dehibe tsy nahiambara aminareo. Raha fitininy zay dia zay mbola tsy miresaka olona mihitsy aloha hoe izy satria zay foana no mibahan-toerana. Zay miresaka foto-kevitra aloha convention aloha ifanazavintsika rehefa voafaritsitsika tsara tanorazana toy inona no tiatsika ho ajoro firenena manao hoana ary lalam-panorenana toy inona sy ny sisa sy ny sisa ka voasony io convention io zay vao miditra amin'ny tapany faharoa ity conclave zay ho totosaina ny zoma sy ny asapotsy ho avy zao ity. Teto aloha dia folo reny efa nanatitra ny sony niaraka teny fanambarana teny amin'ny ministera ny antitany reny. Ny fikambanana
dia mahatratra enimpolo mahery amintsika amin'ny teny zao. Fanontaniana Anne-Garie faharoa dia hoe raisinareo lahatra ve le avary amin'ny plateforme araky ny lazaiko teo dia ozy aho hoe nomenay efa nisy solotenanay reto a nandeha nifampidinika tany amin'ny Andriamatoa Arnaivo Samuel DHD dia nanaterana fanasana avokoa ireo antoko 10 ireo a ary efa nandray zahay vao tsy ela adiny ray lasa angambozay a nisy solotenany Andriamatoa Tinasoa Fredy teto asainay izy a andray anjara ao anatin'le 2 andro fanasaina ihany koa izy amin'ny fanokafana sy ny famaranana. Raha ny fantatray dia tsy mandavelively izy ireo a ny andray anjara amin'ny fionambe ny mpanohitra ka dia hitatsika eo fa araky ny lazaiko hoe nenay question de principe tsy manilika na manavaka na iza na izy indrindra fa ireo mpanohitra efa mpanohitra amin'ny fomba ofisialy tena sainay izy ireo ary izy aloha dia tsara ny resaka ny fanaovana tamin'ny solotenany ka dia hitatsika eo moa zany fa araky ny lazaina hoe ezaka ho famoronana ny herin'ny mpanohitra ity ezaka mba tsy isiny zarazarao anjakana aminay samy mpanohitra ary koa amin'ny malagasy samy malagasy fa ny politika zany ane ezaky ny tsirairay fitiava-tanyrazana daholo zany fa matoa ianao manao politika dia misy fitiavana ao anatinao ka mpanohitra dia mahita ny zaza tsy mety marary dia mitsangana mijoro mandray andraikitra tsisy azo ahilitra zany. Fanamariana kely fotsiny satria raha rotiko le fanontaniana Garie hoe ny lalàna moa dia ohatra ny milaza zany tsy hoe ohatra ny familaza mihitsy hoe ny association dia tsy manana tsy omeny lalàna zo zany anao fanambarana ho mpanohitra zay eto dia milaza mazavo retany rendanitra fa zany fikambanana miasa mitondra anjara biriky nandritra ny taona maro amin'ny asa sosialy ny fanasoavana ny mpiarabelona amin'izany miara-miasa foana tamina antoko politika dia tsy azo ahilika mihitsy ao anatin'izany satria ireny fikambanana ireny indrindra ny tena miserasera mahafantatra ny fahasairana ny vahoaka mitondra ny anjara biriky ny amin'ny fanamaivanana n'izany amin'ny asa ataony ka aminay tsy azo ahilika izany satria manana kambary izy kasika ity firenentsika ity. Zay zany aloha ny mahakasika an'izay fa ny tena zava-dehibe dia zao hatramin'izay oza hoe mbola tsy nisy fanoerana mihitsy tena mijoro mazava teto Madagasikara tsy nisy foto-kevy dehibe mihitsy ny fanarahany milaza azy fa samy mpanohitra dia eto Antananarivo eto matetika atao ny atelier ary atao ny fikonan-dohatsy fa amin'ity mitoraka ity dia niezaka izahay ampandray anjara mavitrika mihitsy ireo avy any amin'ny faritany. Oko fantatritsika fa any amin'ny faritany tsirairay avy any dia efa misy fifanantonana fampidiniany ny samy mpanohitra ny fandamina ary zareo andefa solotena ty matapaka andray anjara amin'ny fionamben'ny mpanohitra eto Madagasikara fa tsy ny fionamben'ny mpanohitra monina eto Antananarivo fotsiny ihany akory. Zay zany dia tena tsindrinay mazava tsara mba tena hoan'ny malagasy rehetra ny zavatra hotapahanato zay le légitimité fa tsy ho andrakoto na rabe na antoko politika zatsy na zaroa ka izahay reto dia miezaka mamondrina n'izany hery zany fa tsindriko foana hoe tanindrazana raha manana ity fa tsisy tokony fanoerana erahana manorina fa tsisy tokony fa atsika rehetra atsika jiaby rehefa manakevitra isika manakambara te hitondra anjara biriky amin'ny fanakianana mitombona irsona makany amin'ny fanovana zay zany raha le valitendy ka miezaka atao amin'ity conclave ty dia mba isiny ny ady hevitra amplalahina hoe ateo sy ampitsi-po andraisany rehetra anjara tsy akanavaka voasolotenao reo fikambanana samihafa reo antoko politika samihafa dia ho hitatsika eo moa fa sarotra aminay manoloana anareo ny teny hoe dia toy izao no mety ho fandehan'io satria izahay dia mpanomana fotsiny ihany mpametraka azo lazaina hoe ary fanina na balizy zany mba tsy hibolisatra satria tanjona dia ny hoe
ametraka fanoerana misy fototra mazava hitambarana ampiray mba ho toy ny olona iray izahay mpanohitra hanarina champandroso anty Madagasikara ity. Misy elita ny Assemblée nationale nasaina daholo le institution efa misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ho hitantsika eo iza no tonga na tsy tonga.